Ny famotona teto amin'ny kaominina ambanivohitra Vinaninkarena, distrikan'Antsirabe faharoa ny sabotsy teo, ireo mpikambana rehetra anatin'ny Fivondronan'ny Orinasan'i Vakinankaratra na ny FIOVA nanatanteraka ny anjara fambolen-kazon'ny izay fanao isan-taona. Tsy afa-misaraka amin'ny fandraharahana, ny fiarovana ny tontolo iainana ary mahatsapa izany ireo mpikambana. Niavaka ny fambolen-kazo natao tamin'ity fotoana ity satria natomboka tamin'ny fikojagojana ireo hazo efa novolena hatramin'izay ho fiarovana amin'ny afo. Isa-taona de mahita foana tsika hoe feno bozaka le izy de nisy fotoana ara tena may mihitsy de ny entretien zay manapaka le ratsany zay tsy ilaitsika dia miava an'le hazo mbola madinidinika de misoroka an'le manodidina an'ireo hazo ireo. Ny faharoa zay tena ngezabe ao anatin'le entretien de tena nasaina natao asa tombana mihitsy ty toerana ity mba tsy isian'le afo tsony satria tena nisy fotoana be dia be ny hazo simba teto tam'le doro-tanety de ity zany ny eritreritra amin'ity saina tombana izy io de izy mpikambana anaovana appel manifestation d'intérêt mihitsy dia izy mpikambana amboleny izy io izay zavatra zay zany mba ahafahana misécuriser an'le afo izay tena atahorana fa lavabe loatra le bozaka tety. Teo koa ny famendrahana ny ranom-panafody an'ireo hazo rehetra. Taorian'izay dia niroso tamin'ny fanosohana ny zanakazo maty ka zanakazo 900 fototra no novolena. Marina fa mahatratra 520 ny tahapanirian'ny hazo novoleny Fivondronan'ny Orinasan'i Vakinankaratra isan-taona eto amin'ity toerana ity.